atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Kely be tratra tantara nosoratany Haronofy. Mpilalao mitantara Zoma amin'ny reny Christophe Rabearmanana. Fietro Belny miaraka tamin'ny Miravo Mivady. ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Sarano Arvondy. Kely be tratra Fizarana faharoa tantara notokosainy maningotra. Marary be ny lohako. Fa aiza zany? Taitrako ianao? Njaka, fa tsy feo anjaka ve zany? Za mihitsy ty e. Io koa anisy ty ve? Steve? Ie. Fa aiza ho atsika zany? Fa aiza marina moa zany ty toerana misy atsika ty Ronjaka? Atao trano ny embona ihany ty toerana ty e. Tsy haiko izay nahitany anareo fa tsy nisy natsiaro teny nareo ny tonga teo ary naratra be. Nisy nanatitra teo? Nisy ny velo mafy be ny atoko. Zay ny zavatra tsaroko farany. Za koa. Ary reo kely be tratra? Aiza daholo reo kely be tratra? Tena tsy haiko e. Ny olona nanatitra nareo teo aza ny tsy hitako akory. Na tsy mpinoatra ny entana fotsiny nareo dia lasa izy. Nisy nandrehatra ny jiro. Efa taitra daoly. Meo daholo izay sarina ilainareo tato amin'ity tanànako ity sy izay orona tsara eny aminareo any. Malaky e! Tsy afaka ny anome an'izany ianao zay. Ke fanahoana kosa ono. Ka efa nalefanay any amin'ny foibenay tamin'ny internet daholo. Sao dia verinareo fa adala ary ah. Vao tafatsoka tato nareo any keo dia efa nitambatsotra serasera rehetra no mipirateko. Omeo fotsiny izay zavatra ilaiko e. Ka tsy afaka hanome an'izany zay e. Efa nomenay olona. Mahazo misavy ianao ka. Efa tapitra voasavoka hatramin'ny tranonjaka fa tsy nahita. Izay no hitakiko azy avy aminareo. Ka zany e. Efa menay olona le izy. Ka olona izy e, lazao. Zay tsy teniko. Sambory daholo ny olona eto ambotsy atenaina hoaingana. Ay, ary miseho azo fetsy mihitsy reto ah. Avinga aterin-jaka. Ary atoloro mora ty aloha ny tanana fatorako. Fa ataonao inona e? Ataoko monnaie d'échange. Raha tsy azoko anatin'ny 400 ora zay dia lany ovitaiko. Fa inona kosa ny diranjaka amin'izany e? Tsisy ka, tsisy fa nareo no napiditra azy. Daoly etsy ah, aleo reo saitsaina tsara eo aloha. Mba ampio ary embona. Inona nefa ny azoko anampiana anjaka amin'izany? Asa ohatra hoe avoakanao tato amin'ity toerana ity. Aza medaladala ry nzaka. Maninona ka? Ataovy ampanareo famelana hikarakaranareo arak'izay mahafapo. Tena ho fatiny ho ato anisay ry embona. Tsy hoe fiarovako azy fa mino fa tsy hosahamonanareo izany izy. Hoy ianao. Sady tsy izy tokoa angeny hamonanay e. Fa izo? Ny kely be tratrany ka. Ny kely be tratrany ahoana koa e? Izany miopy kely be tratrany io rainareo io e. Tsy misy an'izany ry nzaka. Resaka sao antotoana azy amin'ny fifidianana fotsiny izany. Mpanao gazety ny atoko mifanina aminy ange ondro namanao reo e. Tady porofo ahafahana manamarina an'izany indrindra no nalehanitra zareo tato e. Dia olona ny andro fotsiny izy zaniko. Na izany biby izany aza tsy misy akory. Sao? Tena misy le kely be tratra ry embona.
reto masikoroa reto mihitsy no nahita an'ilay kely betratra. Fa tsy voatery ho papa miompy azy. Tsy haiko aloha fa toa vato aminareo mihitsy ilay kely betratra nivoaka tamin'iny alina nanaterako anao iny. Ohatran'ireny bika ny dadanareo ireny mihitsy ny bikany. Zaka, ataoko ahoana koa ny fihinanao e? Raha mba nisotra hatramin'ny voalohany mantsy ianao a. Eny marina ange zany e. Tsy mino an'izany aho e. Tsy mahay afa-tsy milaza lainga ny vavanao. Ny molotra ao feno fitaka. Fa aminao ara inona fotsiny ny isamborana anay sy anakatrana anay atao amin'ity toerana ity raha tsy misy antony eo e. Tsotra kely amin'izao fotoana izao manovanova ny sary amin'ny solosaina. Mila sarisary ato fotsiny nareo anaovana azy. Tsy afaka nino an'izay lazaiko zany mbona. Tsy mino a. Ampio ara ivoaka ato e. Tena ho faty ato mantsy. Tsisy an'izany a. Ome fotsiny izay tadiavin'ny papa dia vita. Viva 98.8. Fa inona marina ny tena tazoman'ny papa andreo olo ireo ato e? Ndrity viadaly fa avaloko ireo. Toa manina moa, izay olona mankala amin'ny papa rehetra izany dia hidianao daholo e. Aiza koa nisy an'izany fa ry zareo aloha nitratrako nidikiditra kely taty dia mila fahaizana kely. Ka tsy efa fe izay e. Manina amin'izao zao ry zareo raha velan'deha hody ihany. Fa ny zavatra nangalariny zany tadiaviny aminao velako fotsiny ihany. Fa nisy entrana nangalariny nga ataoka. Azo lazaina hoe zany. Azo lazaina hoe zany ahoana e? Tsy azoko. Zany ko. Izy hoe hiditra tsokosoko anao inona ty fotsiny raha tsy zany. Dia eto any amin'ny tandro filaminana zany zareo raha zaniko. Anao inona fotsiny ny gendarme. Iembona mpikaramanady ny antoko eo amin'ny fitondrana ange ireo e. Votsitra fotsiny ireo raha alefany fa tsy maintsy isy anao intervention indray. Dia mpikaramanady koa zany zaka. Tsy fantatro. Fa matoy izy miaraka amin'ny amboalampo dia amboalampo. Fa veloma izy ry papa. Tatsange zaka e. Mino mihitsy afa tsisy fatany zany na kely ary. Mety hoe nitambatambazan'ireo olona ireo vola fotsiny izy tena naiky. Tsy te handangy aminao arembona fa maninona? tsy misy avelako ivoaka velona zany. Fa efa lasa mpamono koa zany papa. Tsy manatsafidy ahy. Papa. Ambony loatra ny enjeu. Misy zavatra takiako fotsiny ihany. Raha voazoko izay na azoko antoka fa tsy nomeny olona hafa dia fitaiko ny amin'ireo. Fa lasa dala ve papa e? Ay papa ihany ny kely betratra lazain'ny olona fa ompian'ny papa ato. Raha mba fantatra indri matsy. Tsy d'accord amin'izany ary papa. Tsy fidinoahako iny ianao an'izany teren'ny zava-misy ah. Aza manao izany mosy papa. Zany tahin'Andriamanitra renao e. Eloko eo anatrehany lanitra sy ny tany ange zany. Lavoko ny faladian'ny papa sa manao an'izany ho Tsy manatsafidy arembona. Miala tsy indrindra amin'jakanao ah. Hitako amin'ny fijeriny fa tsy dia tafiditra lalina loatra amin'ilay resaka izy. Asa ngamba karamainy olona fotsiny amin'izay lazainao izy. Asa saingy ireny lazain'ny vazaha hoe au mauvais endroit, au mauvais moment. Stiva, ohatra misy olona mandenga any amin'ny lalatsara an'izany e. Ianoko zany e. Tena hiditra ato izy zany. Moramora ho aleo hiditra eo na iza fa tonga dia riatako ny daka mandrivorivo Ary toa tsy niditra akory. Ka eniny angamba ianao menomenona tsisy farany eoko. Stiva ary mba miteniteny olona ery nefa eo ambaravarana eo no milaza ny tetikatoko. Ahoana izy ny tsy emotra. Ka aloha hoe vetivety e. Ahoana? Stiva? Tena tsy nidiny ty fa mikatona fotsiny. Tsikilovy kely aloha sindra ao amin'ny lalatsara ihany iziko. So dia tsika indray no andrasany voaka dia riatany amin'ny velikanota mandrivorivo eo. Tena tsy misy nizan'iza hoe
mazava be ngeo andala tsara ao fa tsy ohatry ny ato an-trano e. dia iza fotsiny izany namohan'io trano teo? Raha inao inona izay omby maty ihany fa ny hena no hohaniny e. Andao andositra. Rehefa maizina be kay aty ivelany aty dia aiza izany izao ny voaka? Ohatra ny mikatona fotsiny koa vavahady izany fa aleo io no hiazakazaka hivoaka e. Tazano aloha hoe aiza ho aiza daholo izany alika be izany e. Tena tsy mahatazana mihitsy aka. Tena sura ianao? Tsy mahita ho aza andao ary e. Mama! Alika be! Sa mijery tsara positiva. Miazakazaka mandositra aingana ary kialano ity fa tsy lozana menomeno eo fotsiny aingana. Kialano ny ateoko fa neny Stiva hoa inona no mijery tsy mahita an'ireny alika ireny e. Isy maso an-tranony atoko aza. Aiza mahitako azy rehetra avy any ambadiky ny trano any e. Ary andao andefatsy. Any amin'ny toerana azo antoka makaina tsara. Andao! Mbola lasa mivelany ihany papa. Misaotra misiakia. Nataoko fa dia tena ho nafonao mihitsy any ahy e. Aika. Mifona kiry embona. Tena tianao nge izahay e. Tsy nandanga taminao izany a. Zaka koa ndao aloha gatratra ny papa eo ihany. Dia davinovonoina angena reo e. Efa fantatra fa tsy hamelana hivoaka very leto izany izy. Tsy mbola haiko koa izay endrika sy ady miandry any ivelany any. Fa andraso aloha ilaza izay tsy voalazako taminao e. So tsy afaka ny teny tsony ao ariana izao. Ary ny zaka aleo any ivelan'ny tanàna ianao vao miresaka an'izany. Za nge hiaraka aminao e. Embona, hiaraka amiko ianao? Eno aho hiaraka aminao ndao. Misaotra embona. Faly a. Aleo mihitsy aloha miananao ka. Zaka koa efa hoe maikitsika hoa. Zay ihany ngefa tsy ely. Andraso kely aloha. Andraso aloha. Aloha miandry kely eto vetivety fotsiny sika. Fa misy inona e? Andraso fotsiny aloha e. Zay lasa an'ireny. Andao aingana amin'izay. Fa inona nampivovoby an'ireny elikireny teo e? Lasa nanenjika an'ireny namanao ireny izy e. Ary miazakaza malaky fa miverina ihany ireny. Dia raha tratra an'ireny zareo dia ahoana ka? Izay misy ny tetiko. Tsy alao ireny alika ireny fa andrasa anao ireny mandrapatonga ny papa. Ary raha tsy azony? Dia lozy mianana sy mitazatazana ny ihany fa fanenjika lahaty indray ireny. Haikana. Oay, tena ireny fa manatona ty dia afika. Andao anjakany anariny ambona. Tsy araka miazakazaka ty misy fa mandehana. Mandehana ny zaka any ivelany any andrasany. Dia ahoana? Mandehana. Ho an'ireo ianao Nzaka. Ato ambany ato e. Ambany e zany. Ato amoron-tanimbary atoko. Ka mikara aty ka. Tsy hitako misy fa maizina be. Eny ary. Fa efa miverina daholo ve ilay alika anareo teo aloha e? Ay, efa tatoriana keliko tato izy. Ireny alika ireny anga mivoaka lavitra ny tamboho izany e. Malala baiko be nge ireny e. Tena alika kosa aloha ilay alika anareo e. Sady avy be tsy mitovy amin'ny alika eto amin'ny tanàna mihitsy. Nzaka tia koa mahita resana. Ndao dia efa tsy lozana manao resaka alika eo fotsiny. Ianao koa afaka mianona amin'izay ve aloha ianao e? Aloloha sady mandeha ihany ka. Mila miala lavitra ny tanàna ngetsika e. Eny ary e. Hitandry tsy haiko e. Hatramin'izay nalalako andrizay dia tsapako ny ova izany ny tontolo manodidina. Ny ova manina koa izao.
iova amin'ina tokoa ny ianao. Ny fomba fijeriko ny ova manjary feno fanantenana ahy e. Asa nisy dikany tamiko ny fiainako fa tsotra ny taloha. Nzaka satra mbola tokanao ihany na mbona asa manao an'izany kosa ianao e. aoka izay ry Nzaka, raha sitraka ao dia finy fotsiny dia aza miteny soa. Inona ky izany? Ohatra ny hoe misy zavatra manantona aty izany. Eny tokoa, olona ve izany? Mampatahotra izy izany. Mangina aloha ianao dia andao hitsaikotsaiko moramora iala eto e. Dia ho aiza fotsiny tsika izany? Aro fotsiny ahy e. Hiditra tsy amin'ny tsy efitra tokana etsika. Tsy misy olona mipetraka ao. Matahotra ary Nzaka. Matahotra inona koa ianao e. Tazomy tsara fotsiny ny tanako. Viva 98.8. Aingana ary Stiva, inona ary tia miraikiraiky be ty koa e. Ka tsy afaka ange so adinao ary fa maratra ange ny tongoto e. Haiko izany e, fa mila miala lavitra tsika. Tsy hisy dikany amin'ny depute sy kely be tratrany anenjika antsika eo. Iazakazaka ho aiza nefa e. Ny andro maizina fa tsy hita akory izay atsimo sy avaratra. Mandehana fotsiny rery Stiva, rehefa mazava ny andro iteo ihany. Inona izany? Tena disy nanaraka angentsika e. Mazava ho azoko, izany nefa niteneniko taminao hoe aingana ho aho. Fa handositra ho aiza ho aho? Ny anao koa dia izany foana, andaoka. Ka tsy afaka e. Hitsy ry filana misy trano fa andao hiditra ao Tsisy olona angambo matoa sy mamaly. Andao andeha ka. Mety ao ihany izy fa matahotra dia tsy samy mamaly. Sady antsoatsoa ihany ary e. Ohatra misy midobodoboka kely teo. Ka tsy mety ange izany fa vao mainka hitarika ny kely be tratra ho aty ny feo antsika e. Tsy ny felana izy mitoma ny vahalalany ambadimbadika an'izany ve? Andao indray ary aloha hijery trano hafa rehefa izany e. Ho trahatra eto ihany lahy. Ka aiza ary izay trano tazanao eto amin'ny manodidina eto e. Vakiny ty rehefa tsy mamoa antsika izy ka. Tena efa reo le biby ry Stiva. Izany. Aza misisika ty amiko aty ianao fa ny varavarana domdomina aingana ka. Ka tsy misy olona ho aho. Efa niteny taminao hoe andao hitady trano hafa. Izao tratra eto ihany. Nikatona fotsiny ka ty varavarana ty fa aingana ianao miditra. Andao. Inona le toerana Nzaka? Tsy haiko fa tsy hitany aloha ny idirantsika tato e. Tsy efa zava-dehibe ve izany? Fa raha hitany dia maninona? Ka mety ho dirany ato sika raha olon-dratsy iziko. Na koa hoe le kely be tratra. Nzaka, ohatra misy olona mandeha ny tokotany an'izany. Aza mihetsiketsika fotsiny. Mety andalo fotsiny ihany izany matsy. Tena izany mandrondrona izany izy ka lazainy Nzaka fa andalo fotsiny. Dia inona ny atao? Veloha rangabo fotsiny azavana. Dia raha tsy olon-dratsy akory eo fa mba olona mila vonjy dia ahoana? Za lefa lavitra an'izay ka inona koa nefa mivonjy azontsika omena anazy eo. Nzaka, tena mahay mihitsy ange izany olo izany. Maninona raha vohaina izy? Aza metaladala rembona. Le olona nanetsika antsika teo ihany izany. Tsy hanao oto ve izy raha ohatra ka olo marina? Dia ho avela fotsiny eo izany. Raha ho aho ka. Rehefa tsy mamaly tsika dia azony antoka fa tsisy olona izany ato. Tsy maintsy handeha mantsy izy amin'izay. Tena mihamafy ange izany fandomany varavarana izany e. Eny e. Nefa
fa nefa maninona indray ohatrany ateniko naniteny varavarana teo anie inona dia inao fotsiny izany tsy nampisokatra anao teo ka izy manosika nefa varavara misokatra avy any ivelany io andao hitady fehfiainana aingana sosana hatria tafiditra ato ireo ka iavina aiza mity trano efitra tokany ity nefa e andao isisika eo ambany fandriny io e angakaingana ianao e kiatona fotsiny ka ty varavarana ty fa angana ianao miditra atao idio tsara ainga ny varavarana osy ty va orfelana misy nanapitsoka daholo ny karetsaka sy ny lakile an'ity varavarany ty ange ka inona zany fa tsy tapidalaka le ohatry ny sokona nanambatsika ka mba hitadiavy zavatra ibarena azy re zay azony eto ihany aloha ka inona zany zavatra ho hita tao amin'ity maizina be tiry sy ty va tsapatsapa ho aho hoe angany ianao fa reraka ange manohana anyty e malaky ianao reto za misy zavatra tsy haiko na vy na azo asa raha mety reto aiza mety reto e ao reto mihitsy angamba ny tena baran'ity varavarany ity eo aloha hipetraka kely ka hita zany misy fandrina hidaraboka kely aloha dia ahoana moa raha ho vonoiny eo ny zaka fa tsy hitantsika tsika rehefa narano ka tsy hitany ahoana ohatry sy ty va tena nataonao tsara hity ve aloha ivaravarana io efa nataoko faran'izay mafy re io e lasa angamba angamba ary raha ny vonoiny ihany moa zany ho anjaka dia ahoany e inona ary ny rarahinao an'izay njaka any e samy manavitra ny ainy aloha zao any akoatra izy zany mandray ny karama ny ramaty zany mba toetranao e nefa mba miseho namany ery ianao sisy fa ohatra misy fofony zavatra fahafany zany e hoay eny tokoa mba marina tsy fofona lasanty zany a tena hodora ny velona tsika ry sy ty va maninona tsara dadavy lalany voana ato ry sy ty va tena ho kila tsika marina ka inona raha ny lalana ivoahana ho hitako eo aminao e ay efitra tokana ity io varavarana tokana sy varavarakely anylohan'io ihany no misy so dia mba misy lavaka azo isitriana alohany ho any e lavakina misy triany eo e miaritra no azo atao tsy maintsy ho avy ny fokon'olona rehefa mahita ny trano mirehatra ka tsy andry an'izantsony ah e tena efa sepotra voamoramorona reo e ataovy ambony tsara ny tanana dia ahoana zany sy ty va fa nga tsy mahavita miaritra ntsony ianao e daboa amin'ny tany karaha latsahany mihazo tafo eo efa mihetsika ihany izy zany ina ny andrasanareo e eny e momba ihany aloha le mizizina dia fa tsy manatsafidy tsona azy e manomboka milatsaka angeza ny tafo zany sy ty ve hitako fa so everina hopahana aza inona ihany mbola andrasanareo tsy dia misy dikany ampy loatra angenareo na maty na velona e andao rery fiela ny voaka ato aingana ka ka ianao ihany koa inge mipambany eo anyloaka eo e ny voaka tao anaty lavany ihany ny voalavo a nataoko fa mbola miady lavaka izy zay ary izy adolo reto ronona tenenao azo kanjo efatra niakatra iamona asinjaka ry zareo ny afina atao amintsika tao koa ary torana ange ambony zany e
olona malemilemy io viazaka an'ireny setroka be reny e. lanjain'lahy io zanaka eo ranjaka raha manino io dia efa miomana fa tsy enareo ihany no votaiko fa mifianakavianareo manontolo mihitsy. Viva 98.8. Ay, efa taitra ny zanako. be soratany ianao ry papa fa aza misakamokambona eo a. Embona fa papa nefa nanevina ndry e. Tsy namposiko ry papa, tsy olona tsony ianao fa biby. Betsaka ny zavatra tsy fantatrao ry embona. Fa zanga niteny taminao hoe afenoy. Misy fotoana ny zavadrehetra e. Marikoriko ahy ianao ry papa, avelomako. Dia ho atakalinao andreny namanao mpandaingy reny aho zany. Fa ianao miteniteny io nga mba tsy mandainga. Ina nefa nylangana toko taminao. Nahoana lazainy fa tsy misy an'izany kely be tratra izany hoe ianao misy ke mipazany. Resake zany ndre ry embona fa zao e tsy te hifanditra aminao ileto ah. Zao fotsiny ah, tsy ilaiko mandehandeha any amin'ireny olona reny intsony ianao. Za indray dia tsy maintsy mitady hevitra hanavotana an'ireny foana. Embona aza terenao andray fepetra efa tsy tiako raisina ah. Tsy rarako izay fandrahonanao any e. Voatorako tongotra matanana tonga ianao e. Fa efa ohatr' izany ihany moa mahazo ato. Idina tsy avela mivoaka ohatran'ireny gadry ireny. Embona ndray andro any ah, ho fantatra daholo ny marina. Tsy hanome tsiny ahy intsony ianao amin'izay. Marina iny e, fa lainga daholo moa izany ireny iainako tato hatramin'izay ireny. Io ny sakafonao hoany. Za tsy hinana. Hey, tsy mbola noana ianao zany. Oay, saika adiniko. Any amiko ny fitahinao fa interphone nampiasaina raha misy zavatra ilainao ah. Ao ambany eo ihany ah. Ishi. Taiza hoaiza moa ny resakitsika farany teo. Ianareo angeny te hanasaro-javatra e. Ka tsy omena ianao mihitsy izay film izay e. Ataovy izay ataonao. Eny ary avela aty ranjaka. Fona ry ahy. Aza tao an'izao afa tsy misy idirako izao. Tsisy idirany lavely ity dia hiaraka hiafinao anaty trano iray nareo ah. Mihodina hatrany io kodiarana be aorian'lahy io. Mienjana araka izany koa mitady mamatotra ny tanana sy ny tongotra lahy. Rehefa misy izy tsy laza marina eo ireo naman'ny lahy ireo dia mitsoka eo fototsandro sy ny fotom-pean'ny lahy. Fona ry tatany ambona. Tsy misy fantatra ny izao e. Ka tsy elahy milaza an'izany fa reto naman'ny lahy reto e. Tsy misy rara indra ho anahy zany mihitsy. Ny enina hitsoka hatramin'ny lohako aza tsisy rara indra ho anahy. Leo fa olona zay ny marina e. Bon, leo ara-janona kely fiodinany ty kodiarana be ty. Lazao. Tsy aty tsony le izy fa efa menay olona. Olona izy? Namanay efa lasa niakatra ny Antananarivo izay. Namanareo izy? Tsy fantatra izay tena momba azy fa piray antoko politika amin'ny lehibe anay. Ty langianao hoe raha izay fotoana ny lantsika izay a, na nandeha tongotra azy izy efa tonga tany maro andrasana renivohitra ny faritra. Tokony efa miparitaka tamin'ny tambajotra serasera ny film zany raha izany ny marina. Ary tsy maintsy efa nahazo tatitra. Ny malagasy mahazo Facebook foana. Ka mbola misy montage atao nge le izy e. Tsy zazakely Andriamatoa sy Steve ah. Efa nataoko fanadidina fa tsy nisy olon-kafa mifanerasera taminareo mihitsy akoatra ny jaka. Nisy ka fanafenina tanteraka sao misy alala ny antondianay. Tsy laza marina mihitsy zany nareo raha tsy terena. Fona ry ahy. Aza mikaiky amin'ny tsisy dikany eo letsy ah. Mihodina faran'izay mora kodiarana io. Miamienjana mora dia mora koa ny tady.
Mbola manana eo amin'ny 20 minitra eo aloha vao ifandrirotra tanteraka amin'ny vatany minitra vitsy aorianan'izay vao mety tsoka ny ratsambatana zay fa avelako isaitsena io nareo tony ray aminareo roa ndray aveo. Dia ahoana ny voako ato sa dia aiza nefa ny ahita itsy vazy lehibe izy ka mety mihitsy rangahy zany raha vao mba mekarakely hoe mba makandreto vilinanako reto azafady ary alaloha anaika andreto sakafo reto so tonga miantra matora vao mipetibe koa izy zany marina zo tonga iantra matora vao aleo aloha nariko etsy amin'ny varavarakely etsy ka zay ary aleo andrasako etsy amin'ny fidirana etsy eo tokoa ary vao miditra eo dia velesiko amin'ity vazy ity lohany inty fody tsara mihitsy zay tonga dia torana ary aleo aloha akato nyity trano ity ka dia taritaritina ny ambony fandrinana izy zay ary aleo asotro atao mpandrina mihitsy ay mavesitra be koa izy zany dia alako daholo reto akanjony reto dia ho anaovako mety tsara fa torana sisa ny vavany sy ny tongony amin'ny tanany dia aleo raha kofana ny reto lamby reto ary aleo amin'izay aloha mandefa taraiky ato ihany ka so ihany aloha fa zatra manao saron-dovoandra matora vao e raha tsy izany dia mivakiana fotsiny teo tsy maintsy efa manara-maso matetika mantsy ny caméra de surveillance mba aiza indray ary zonina sy mipapahantreny aleo aloha mody aterina ny dakozia reto lovia reto misy olo zany aleo hoe siklovina tena papa io ary any amin'ny lakavy any zany no asiany andrinjaka matoa miakatra avy any izy malaky aloha riambona za fela iodina tsomiko diarana be io ahoana nefa fanajanonana an'ity e tsy fantatro e andraka ny raha moa fotsiny fao aleo arô sareo ako makaty ty ohatra ny vity fa tsy haiko ty vao maika ny nodina mafy bely izy zany ve velao oka aloha ka tsy misy zavatra azo ty anakoatra an'ito nge ato e ho faty ato tsy eo indray rehefa tsy mety ay tsy mety agny anao zay ve io fanjanona ka zay ary voainy akany any ty fatorako ty fa marary tao efa ho avy aleo aloha ny tananao vaiko tomotro indray fa anangakany any anao inony ty ataonao ty e afaka ihany ty fa atao tsy nisy nataonao akory zaka te atory be ty atory
fa mietsika nangalia retinao Tsy haiko Nzaka. Dia misanaiky be. anara aloha eto e. Ao zay de voavaty andao andeha anjaka ingana Nzaka, mba vao koa aloha zay ka. ovahana fa tsy tadidinao angany teninao taria anaty trano tarika Sany ary ve dia tokony atezitra sy atao am-po e. fa iza moa ianao no ametra zay tokony atezitra zay tsy tokony atezitra e Mifona letserin-jaka. Avotsay. Tsy ho tafavoakato mihitsy sika raha tsy fanampy fa rehefa tafavoakato de afaka ny famono samy miaro ny rambony tsy ho tapaka rangaha Nzaka, inona tsy mety sany ataonao zany. andao andeha velao reo ho faty ao Nzaka, andraso. reo daholo na tonga an'izao e olitirin-jaka. Viva 98. oay dadaniambona Vahasaika ao izy miverena moramora ao anaty efitra. mifona rery dadaniambona tena tsy misy idirako angeo azy o resaka reo zao e nampanofa trano nandraisana andrareo fotsiny de zay Zay miaraka amin'ny ambolambo le ty de ambolambo verena moramora ao sa tiany lao apokako amin'ity basy ty ny lobe alla. ataovy ary zay tianao atao e nefa mba jereo ihany ambona zanakao Tsy efa matory ve izy trotrony lahy eny tsy misy ho hitan'izay fahorian'ny lahy eto fa aza manahy na kely aza. ary rehefa ho hita amin'ny fanofononao tamin'ny fomba fiainao bebiana ahoana no mety iseo ankahalanao mandrakizay izy ry dadaniambona tsy ho tianao tsony angamby izy mety ho marina ihany aloha zany aleo fa ovinoky amin'ny fomba tsy misy abibiny lahy ampandrio moramora etsy amin'ny tsy fandriana rahitsy embona angalahy fa efitra fanaovan'inona ny fitiany tazomanao anaky za maike ho fantatra lahy ihany zany rehefa avy eo vaolony namany laray iza mitrareo aravany zay ty lavotsitra voalohany aleo fa izy tiva novaiko io raha io na ovinonao zao de zao aza tsy maninona Misaotra letserin-jaka. aza mbola maika aloha aza mbola maika mbola misy ilana azy vetivety fotsiny alefantsika izy avy eo misaotra re bon mitsora moramora etsy ambony fandriana ray ampitany embony etsy ranga Fa ahoany mana raha mora fotsiny letsy elavy tsy te ho afaka misy fiketoka vy fanao amin'ny tongotra sy tanana amin'ny fandriana eo rinjaka aketoy ny tongony sy ny tanany fa mahalaky letsy fangatsy ho alefanao indray ho alefako mihitsy ka ary fahafahana tsy saritsary no omeko an'lahy fa tena fahafahana ny fanahy ala migadra ny nofo tsy azoko ny tianao ry tenenina ry dadaniambona izany ve tsy azony lahy zany de tsy azo lahy alefa izy alefa any amin'ny varo tsy mifody de ho sahanao ve ny anala ny haiko eo masony zanako ao vavy embona ange matory tsy mahita nininona zay mitranga eto izy ary raha taitra izy ka fogatsy mbola nylazainjaka taminareo aza vao aminy letsy marary le sy embona rehefa matory izy de tsy malala sy ambonin'ny tany ohatran'ireny olona toran'ireny mihitsy de nasiako fampatoriana kely fotsiny tao anaty sakafony fantatro mantsy fa tsy maintsy hitady fomba navotana anareo izy De sahanao mihitsy ve manapozina anjanakao elany elany loabava indray ny andrem-bavilanitra misy farany daholo zao raha tsy ataonao zao mazava ho azy toy ny zavatra rehetra ihany fa ny lalanao aloha no hitako fa tsisy ivoahana tsony raha tsy hoe omenareo angazy etadiaviko zay tsy amme aleo tokoam'izay tena raha manky ty aloha fa mila de betsaka gamba ny zavatra tianareo fatarina de aleo aloha omena fahafahapo ihany nareo
fa tsy misy fifanarahana azo atao mihitsy very tatany embona. Misy ka fa tsy mety amindry zareo fa toro mivavany fa marikoriko mifimenimenina. Aoka fa atoroko anao no misy an'le filma re. Tara loatra sy rehefa avy eo zany ho hita eo ihany. Tapeno amin'izay le tsy ny vavany rajaka. Miainy fotsiny sisy no anjaran'ireo. Firy taona izy teto ny nona fotsiny ampy izay. Ka tsy hitako ange izay hanampenana ny vavany ry tatany embony. Tsy ho ay le tsy ny kirarony dia atsetsemo amin'ny vavany Kare. Ina mampidridridry ina mampidridridry. Omeko audience farany nareo fanontaniana voalohany. Ka ho alaiko izany tampom-bavany amalin'ny fanontaniana. Tsy alana ka za ihany mametraka azy. Efa zatran'ireo hatry ny ela mety hisy voaka velety nareo. Valiny tsisy raha tsy mahay fanaraka tsara amiko. Efa fonona ihany Stiva teo fa ianao indray neny tsy mety. Ka mba mahazo mamela fila ihany koa aletsy tahaka nareo ihany. Fa omena ny kely petratranao daholo izany ireo olona ireo. Izay fanontaniana faharoa. Valiny tsy misy kely betratra izany. Dia inona fotsiny izany ireny hitanay ireny ka Andraso kely ary. Ataonao inona ity koa reto alika reto e. Aza mangovogovotro izany io lahy. Mahalala baiko tsara ireo ary tsy manaikitra izany raha tsy mahazo baiko manokana. Hita lahy reto zavatra ohatran'ny odi-biby reto. Atao inona ireny? Ampisalorana azy ohatran'izao. Dia io ny kely betratranareo. Dia ireo alika nareo ireo ihany izany le mihinan'olona. Olona ritra range nisy hatr'izay fa tsy rovidrovitra lan'ny biby. Sa efa nahita alika mpitsetsitra raha ela? Ka tsy azoko ange raha izany e. Inona fotsiny izany no tena tanjonao? Ianao ihany koa anie raha izany no manao zavatra analana baraka anao e. Nanodinana ny fijery sy ny resaka olona fotsiny ny kely betratra letsy amin'izay tsy hisy sava izay tena ataoko marina. Atao ahoana tokoa moa izany ny fitoro kely betratra? Dia ataonao inona indray izany raka? Ho fantatsika afaka fotoana fohy ny valiny izay. Aleo aloha apetrako eto ty basy ty so manelingely lahy. Tandremo aza manandrana ny akan'io tsy amelan'ireo alika ireo e lahy. Itsy antonany Steve etsy elano mijoro hoe fantatry lahy moa hoe inona marina no aretina mahazo any embona. Efa nanontaniako izy monsieur le député fa tsy nety niteny. Tsy mahazaka masoandrony izy. Dia lazainy hoe be toromaso be koa. Tsy fantanka. Tena nininana fenina azy mihitsy so mba ho sitrany ihany izy. Inona marina ny tena mahazo azy e? Izy izany dia voan'ny aretina antsoina hoe vampirisme. Vampirisme? Aretina inona moa izany? Mbola tsy naheno an'izany ary izay natanin'ny tany mantsy. Vitsy dia vitsy ny olona voany izy io. Izany? Eo amin'ny telo isaky ny olona 2 miliara eo angamba. Sady tsy mamindro no tsy manaranaka. Dia ahoana fotsiny nahazahoany an'ilay aretina raha izany ka? Ny tena marina dia tsy aretina loatra no nazo lazana azy io fa toa hoe batana. Ankoatran'ireo sakafo mahavelo ilain'ny isam-batan'olona dia mila raha velona izy miditra any anatiny ihany. Izany hoe omenao anembona izany ny rahan'olona ireny. Tamin'ny fahazazany dia za ihany no mandratra ny vatako ka asaiko tsetsafiny rehefa matory izy. Araka ny fitombony anefa dia miampy koa ny fatratadiaviny. Dia tsy mba nisy fotoana ve nareo mba nanandrana nitady fitsaboana ho azy mihitsy ka? Nanandrana ihany izay saingy tsy misy ny azo atao. Nanampy anameny raha ho azy ihany ny vadiko saingy
toa nankarary azy fotsiny izany fa mbola tsy ampy an'ny embona ihany. Dia izy narary izay izany nafatany vatanao? Moika niakatra avo efatreny ny fatrany tadiavin'ny embona rehefa tonga teo amin'ny famotiana izy. Noho ny fisian'ny fomba be vavy dia tsy maintsy nanafatra ity fitaovana ity izahay. Fa fanaovana ino io fitaovana io tompoko? Fitrohana rà. Amin'ito fitaovana ito dia azo trohana arak'izay azo atao mihitsy ny raha amin'ny olona anankiray. Ny tsy mbola fahafezanay azo no nafaty mivadiko. Eny mampianembona nandritra ny volana maro kosa nefa ny raha andreniny. Ka ono nahoana no isan-kerinandro dia misy olona hita faty foana ka? Tsy mijahatra amin'ny tompo ny filan'ny embona rà ka ary manahy angamba fa aorianao dia olona raisanandro vao sahaza azy. Andriamanitra. Dia inona mahatonga ny embona be torimaso be ndraika? Efa nasiako fampatoriana foana sakafony ka. Raha mahatsiaro fi eo ampitrohana rà mantsy izy dia mety hivadika ho vampira mihitsy. Tsy tiako tonga amin'izany ny zanako. Aleo ariry ny eloka. Viva 98.8. Retsy atoranareo ny fiasan'reto fitaovan'reto atsatoka amin'ilay olona ho akana rà reto fanjaitra be roa reto. Misy lalan-drava venty eo amin'ny tenda. Hitany se terin-jaka? Ihany tompoko. Ireo no antsoina hoe veine jugulaire. Atsatoka ohatran'izao eo ny fanjaitra. Oay, fa ovinonao zany sy ity va? Ty filazany lahy azy koa tsy ovinoko akory izy fa saika mamely lanjanako fotsiny. Dia tsy mba manenjika anao kory ve ny eritreritra ao amin'izao Non, fa izy ary ny tian'lahy ho avela ve izy tivy dia ho faty embona sa ny mifanohitra amin'izany? Tsy haiko. Tena tiako embona fa tia ataony io ty kosa fa amin'olona kitsirany fotsiny izao Hitany lahy? Iny zao le raha mihodikohodina ao amin'ny fantsona dia mitsofoka ato amin'ity ohatra ny vatakely ity. Ao ny diovina izy izay vao mivoaka amin'ny fantsona hafa ity le fantsona. Atsy fimoramora ambavan'ny embony ity. Tena ho lasa daly eto raha izao no mitoka. Inona rety hitako ity? Kalma zany ny olona alaina raha tahaka an'izao manana fahafatesana milamina indrindra. Ny fitsatoko fanjaitra ihany mety marary kely. Mimanjavozavo ny fijeriny dia fanimpanina izy dia tsy mahatsiaro tena ary tsy mifoitsody. Zavatoza. Ary vao amin'izay ny tongony sy ny tanany ary mampalahelo izy. Tena maty ve zany sy ity? Tsy mbola maty tsara io fa tsy mihetsika eo fotsiny. Tena tsy vaniny ianao tsy vaniny zany adidiny iray ny miahany zanany amin'ny lafiny rehetra. Mba hainy lahy moa fa maneran-tany dia misy ireo olona ambony mamono olona mba ho atao sorona amin'ny fivavahana. Tsara tsy mpanataka an'izany no ataoko zanako vavy tokana ange Otry iny ty midarodaroka rindriny tiry zany kalma ho zay ny amin'io tsy vaniny ianao aleo dia baraseko kely ny razana eo lahy miandry eo. Tandre mitetika ny andositra eo indray fa tsy isangy amin'ny lahy ireo alikireo ary kofokofoka angembony zany. Aleo alako ny amin'reto fitaovana amin'ireo tsy hadre taitra eo izy ka. Fa aiza zany? Io ary aleo fafana ihany koa ty raha misolitika be amin'ny vavany ity. Nzaka fa aiza zany atao aminareo akitsika. Zay vao tsaroko. Ary aiza ry felana? Ifelana?
io mbola mifatotra io izy fa maninona sy mivoainao izay aokia ary le ray aiza zany hoe maninona e maty aky izy a maty ny papa ve maty nanavitra andry maty nanavitra ahoana mila nitoanana ianao fa saika ny anjery dia nanohana anao izy nefa voatosika tamika dia latsaka tany anaty antsana sanaiza tsika azo ohatrany sy netsika teto akoriko efa lasa tany sika fa tratra indray e mandainga vonomy papa Steve tsoro marina reto a ka manina nefa raha mena azy zany film zany e tsy arakaraka ny filazan'ny mpanentsika fa olona mitana ny teny mihemy papa ka tsy aty amiko angeza amin'ny film zany fa any amin'ny toferany meo azy akitry felana zany aza matahotra ho a raha vao sy rakototra io nge ka olona mahafantatra ny zavatra natao miafinafina tany e mba ho solo ny fahanginany a dia nykarahamay vola be ireo izay mahatonga andry zareo hiasa ato aminay ka tsy hitako angele izy Steve arery nahita an'le izy ndao ary andositra ten'izao raha izany baiko ireo alika ireo hiala teo dia mandeha tsika rembona papa sy rakoto ihany nge nonondreo teny e no izy ireo fantatra fa tsy andratrara tsy mahazo baiko manokana no tsy atahorako azy dia ho faty eto izany tsika raha izany ho faty amin'ny fomba feno abibiana ay taitra embona mandana amin'izay ary ianao mamonjy ny efitrano hoe mbola iresaka ny olon-dehibe fa ngasa aza zakely tsondry papa sa mbola misy anatra amin'izao ny zavatra fena aloha hifanatra ihany eto izay marina fa ngany lazainareo azy ny tena zava-misy marina e no veriko fa mba tena tia azy serynjaka tsy nilaza ninina re tompoko fa ny marina inona foana e manafy ny zavatra ango daholonareo iambona raha tsy hoe fititehanafina nge fa inona indray e dia tsara vela tsy daholonareo indrindra fa ianao ry papa aza maika ny tsara ny rainao toy izany aloha ianao rembona mba mafy koa anie ny zavatra zakaina izy io e zakainy amin'inona ka embona manome toky ianao fa olazaiko ianao daholo ny fandeha ny zavatra rehetra rehefa avy eo fa mandana aloha e sy aleto izany aho ataovy sy ataonao embona mandehana re avy aloha zay fanatrika eto sa manome toky ary ve papa fa tsisy faty olona sony eto hoe tsy miankina amiko rery zany ka sy andeha ara zany tsy akeko tsoa zao fa minono olona amin'ny tsy antony izao embona avy alao amin'izay ho azay fa betsaka ny izay nataonao taminay izay tsy haiko hoe ina le konokononina fa hitako hoe miandany be amin'ny papa zany ianao ry zaka asa efa resany lahatra nampiazy anao ny asa ratsiny koa ve sanatria diso zany satria samy tianao re zay e fa fitiavana ve ny firaisaina mitaka olona ray e jereo felana raha miteny mihitsy tsy miray hevitra aminareo izy mandeha ana kia efa be izay vitandrisay sy aleto mihitsy aho tena tsy andeha mihitsy zany ianao tsy aleto eny ary io le tsy raiko sa andraso eo raha vao mikasa ny ala eo ambonin'io fandriana ipetrahanao io ianao dia hainy ndraiky sa tsara ny anaovana anao bon taizao aiza indray moa ny resantsika farany teo aiza zay film zay ka tsy misy aneo a le film zany mpanao gazety matianina ndeha andika alalana itsofotsofoka amin'ny tanànan'olona tsy misy alalana dia tsy nakasary sady tsy misy orina tsary fa adalanga fiveranareo dadany embona tena tsy misy tokoa anie le oronan-tsary hainareo tsara nge fa tsy ampitoriana any fisiny zany oronan-tsary zany any manana immunité parlementaire mila tratram-body io mivoazo samborina dia inona fotsiny zany ny ilanao an'le oronan-tsary raha izany ka
anaova montage kely fotsiny iny dia ampiantotoana tsy olona any amin'ny fifidianana. Tena olona tsy misy mpahafantatra mihitsy mantsy ny kandida andry zareo. Fa mba mila olom-baovao koa any amin'ny vahoaka fa tsy hoe ianao foana e. Ajanony amin'izay ny resaka politika. Zao atorohy fotsiny izay nasianareo an'ilay izy dia alefako nareo aorianan'izay ary mbola omeko vola be ihany koa vidin'ny fahanginanareo. Mba satroka tokoa ange depite ny hanome anao an'ilay izy fa tsy naposiko ny tena fandehanany tantara marina nefa tsy haiko ilay izy. Fa tsy hainao ahoana, tsy hitanao? Izany tsy hitako tsy hitako izay nanafenany Steve an'ilay izy ny tena marina. Fa satria efa maty tsy hitako anontaniana intsony Steve dia ailika ny resaka. Tena marina izany ka Steve hoanina nafina an'ilay izy dia tsy nilazainy anay. Eny ary. Mety ho hitsy kodiarana bitsy indray izany no ampilazanao ny marina. Papa, avelao izy papa. Tsy metsika eo ianao rembona. Avelao izy. Tsy tia hitanao rototro teny eo alika eo Tena tsy hitako ilay izy fa mifona re. Avela ary jaka. Fatory ny tokony. Za kosa amatotra ny tanany. Avelatra tsara ohatra zao. Monsieur le député, tena izy ity varery tokoa angeny nahita an'ilay horonan-tsary. Izay asaika atao ilay tsy atao ary tsy atambatra be ohatran'io fa fatorana tsirairay. Papa, avelao izy hoa. Viva Papa, avelao izy hoa. Isaky ny tsy mahazo valiteny mafapo Avelao dia izy hoa. sariko kely tia vite tahaka an'izao. Mihodina ny kodiarana ary mienjana mitady mamatotra ny tanana sy ny tongotrao. Papa, avelao izy. Tatanembona, Papa. mifona re. Mba henora izany fidradradradrany zanako ao izany. Tena tsy hitanay any eo ilay horonan-tsary. Tsy mbola anjara ny lahy zao no mamaly fanontaniana. Tsy hitako ange izay hanaporofonanao fa tsy hitanay ilay izy. Aleo ary ampiko kely ianao hitadidy azy. Papa, avelao izy papa. Ajanony io zavatra io. Zareo efa mienjana be daholo ange vatany papa. Lala, mandreraka ty zazy ty io le tsy nitsaka tapeny ny vavany. Tsy mahavita an'izany monsieur le député. Tena tsy vitako za marina mifona e. Zay zany avy eny tsy aza dia be sentiment ohatran'io. Allo anaovao ko azy rehefa tsy ianao ela. Velonao mibasiko. Aratra eo nge ianao Tsy avelako ty ary tsy avodotro izany efa omeo aho fotsiny ary asa vao mipetraka io alika io. Tsy mipetraka izany io raha vao mitana fitaovam-bidiny ianao Avelanao mibasiko. Tsy avodotro izany ty. Iambona, tena iambona indray ve vo ambaly? Ny zanako, André, tena izay any ve nitifitra ny zanako? Tsy Tsy papa nitifitra teo ka voakaikitry ny alika ny tanako dia voapotsina ilay izy. Aza mihetsika aloha iambona. Aleo karakaraiko miferinao. Tsapako ambivitra sady ny haiko reto. Nzaka, tena tia moa ianao. Iambona, tsy miova amin'ny fitiavako anao fa tena tianao ary aza miresaka an'izany aloha ianao ka. Manjavona be ny fijeriko. Aizy papa tena. Tia sombonaiky eo. Aleo fa entina ny hôpitaly ianao Tsy tonga nitsony papa. Avelao reo olon'ireo andeha dia izay. Ele, fa aza miresaka ntsony aloha vao ifelany io Ronjaka. Ianjatra koa to hanampy antsika hibatazy any anaty fiara. Tsy fetry papa. Azo ilozanao ntsony. Felana. Ahoana ki? Mamelaky ny eloko papa. Efa namela azy ka za matahotra. Embona maty ny zanako tsy Kare izay monsieur Samuelson Inatsomo zany Traka monsieur le député. Inatsomo Traka fa lehilahy.
Ina tsy moa ny amiko e. Tokana kely tsy ambotsy lampo iny. Borina! Atolory manam-pahefana e. Tsy izay ny tanjonareo. Tsy anao an'izany ahy e. Dia ahoana nanazavana an'izao trango izao e. Fangamo tsika voatery resaka ninninina e. ho tsy ambaratelontsika izay rehetra ny tranga teto e. Tahaka ny tsy nahalala ny embona marina hatramin'ny farany no tsisy ny olona lalala izao tranga izao. Trangana kely be tratrafa. Viva Radio nanolotra ho anao teo Kely be tratra. tantara nosoratany Harnofy, novelomin'ny Zoma amin'ny reny. Christophe Rabearmanana. Fietrobelny, niaraka tamin'ny Ny ravo, ny vady. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Kely be tratra.